Andro fotoanany fanomezana 10 minitra azahoantsika mamaly fanontaniana izay napetraka. Fanontaniana izay efa napetraka tamin'ny herinandro izy ity fa mbola ho tohizantsika ihany ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hananganana firenena vanina sy matanjaka. Azahoana manangana firenena vanina sy matanjaka dia tsy maintsy miainga aloha tsika amin'ny fananana mpitondra vanina, amin'ny fananana mpitondra matahotra an'Andriamanitra, amin'ny fananana mpitondra tiany malagasy sy tsy mivarotra any Madagasikara. Mpitondra tiany malagasy, inona zany atao hoe mpitondra tiany malagasy zany? Ny mpitondra firenena dia ray aman-dreny. Ny mpitondra firenena dia napetraka hitsinjo ny vahoaka entiny. Ny mpitondra firenena dia olona tokony hananana fahatokisana satria manana fahendrena manokana, manana fahaizana manao manokana, manana traikefa manokana, ary indrindra manaja ny soatoavina ao amin'ny tany sy firenena ary fanjakana izay sahaniny. Ka noho izany, rehetra zany dia matoa ianao hitsinjo ny vahoaka entinao dia manome anazy asa sahaza ianao ny dikan'izany. Ataonao izay hananany fiainana tomombana. Enoinao izy, enoinao ny fitarainany, enoinao ny marary aminy, ary ataonao izay hanafaka an'izany aretiny sy marary aminy izany. Raha naheno sy nanaraka nareo hatramin'izay dia amiko tsisy akoatra ny fanomezana asa zany, tsy hoe mpandraraha akory ahako dia any amin'ny fanomezana asa foana no resahako fa raha misy nareo mieritreritra fa diso zany dia afaka manoratra, afaka mifandinika ao anatin'ny komantera ao. Niresaka koa tsika tamin'ny farany, niresaka fanabeazana, satria afaka isika ny manao projet be da be amanjatony, fa raha tsy toanantsika amin'ny resaka fanabeazana zany dia ho foana fotsiny satria tsy mandeha mitanila. Ka ny olona mitondra fanjakana dia tokony manabe ny olona ao aminy ihany koa, amin'ny fifanajana, amin'ny fifankatiavana, amin'ny firaisan-kina. Efa lasa resaka be fotsiny moa zany amin'izao fotoan'izao zany hoe firaisan-kina, fihavanana sy fanajana sy ny sisa zany, satria dia ny vola no imatimatesany olona tsirairay avy. Tsisy maharatsy ny vola mihitsy akory, fa raha ny vola no ivavahana lasa tao Andriamanitra kely dia lasa tena olana be eo amin'ny fiainana le izy. Kanefa ny amin'izao fotoan'izao ao Madagasikara aloha dia izay anisan'ny zavatra tena mampodika tanteraka ny toe-tsaina, satria ny vola volaina ao anatin'ny fahantrany nampahatraina tanteraka mihitsy koa ireo malagasy mandalo zany amin'ny tena hoe fivarotana ny zavatra, ny fivarotana ny Madagasikara ray manontolo. Raha manontany azy hoe mbola mieritreritra ve isika na ny ao Antananarivo fotsiny andriny kitiako hoe mbola malagasy ve tompona Antananarivo dia be da be nareo nilaza sy tonga saina hoe efa tsy any malagasy tsony zany Antananarivo zany. Ka izay no ikitiako ny sainy tsirairay avy amintsika ny amin'ny hoe andao reo olona mba tsy ho eritreritra ny tenantsika manokantsika, satria raha zao zavatra mbola mitoy izao, olon-tokana mitazona ny arena ray manontolo ao Madagasikara dia mora kely ny manimba an'io Madagasikara io, ary tsisy malagasy tsony avy eo afaka nanao na inona na inona, sady le olona mitazona ny arena malagasy io tsy tena hoe olona mamokatra firy fa vahiny mamokatra atao amintsika. Kanefa ny clé an'ny fampandrosoana dia ny famokarana irery ihany. Ka izay ny teneniko hoe za moa mizaratra ekefa ny ataoko hoe aza matahotra anahy tsony nareo amin'izany 2028 zany, fa raha ny hampandihy olona
ary atsonjombesany mamasina tsy miinterese anazy zany fa miova ny toetsaina za moa zany tsy afaka nijery ohatran'izao fotsiny fa tsy maintsy miara-miasa am'izay tokony arahako miasa eo azahoako mitondra ny anjara briko any malagasy ary anjara briko koa zao zavatra hoentiko aminareo izao no hoe ory isika orynareo mpitondra firenena ameo subvention mpandraraha malagasy mba ho vonany io tonga any aza mpandraraha te ho tonga no angalanareo vola hoe mame vola ianao vao afaka miditra eto tsy zany no fomba fanaovana an'io simba efa simba moa izy am'izao fa de le fomba hijerevantsika ahoana ny anarenana anazy ny tokony eritreretintsika omeo subvention ny mpandraraha malagasy ao atoerana ivelatra aza raisina atao ampimamba ny businessiny fa apio izy isondrotra apio izy hanana hafaka mampitombo ny orinasany ary ireo manana traikefa sy mpandraraha ty avelany sotomy iverina ao Madagasikara